ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falmiraba tsika rehetra revako tratra ity alatsinainy fahavalo ny volana janoary ity. Ny mofinaina voalahatra ho antsika anio dia ny pistily voalohany nosoratany Jaona voalohany toko voalohany andiny fahadimy ka hatramin'ny andiny fahafolo. Jaona voalohany toko voalohany andiny fahadimy ka hatramin'ny andiny fahafolo. Vakitsika aminaran'i Jesosy. Ary izao no teny renay taminy ka ambaranay aminareo. Andriamanitra dia mazava ary tsy misy maizina akory ao aminy. Raha hoy isika manana firaisana aminy isika kanefa mandeha amin'ny maizina dia mandainga isika ka tsy manao ny marina. Fa raha mandeha ao amin'ny mazava isika tahaka azy eo amin'ny mazava dia manana ny firaisana isika. Ary ny ran'i Jesosy zanany no manadio antsika ho afaka amin'ny ota rehetra. Raha hoy isika tsy manana ota isika dia mamita tena ary ny marina tsy atao anatintsika. Raha miaiky ny fahotantsika isika dia mahatoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Raha hoy isika tsy nanota isika dia mampandainga azy ary ny teniny tsy atao anatintsika. Ray masino manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Avana ity epistily nosoratany Jaona ity dia epistily izay nentina nanohitra nanentina nandrava ny fampianarana anankiray nalaza be ty amin'ny faraparan'ny taonjato nanomboka ty amin'ny faraparan'ny taonjato voalohany dia nentsoina hoe fampianarana ny gnostisisme. Mety miova endrika ihany efa tsisy tsy dia miteny hoe gnostisisme efa tsisy tsony efa vahandiso io. Fa mety miova endrika ihany izy fa zao taonjato faraika amin'ny roapolo zao dia toatsapa ho tsy lasa fivavahana izy fa lasa filozofia araka dia tozary miseho amin'ny endrika hafa fotsiny ihany ny gnostisisme taonjato voalohany fa manjary miova endrika ho filozofia transhumaniste, hédonisme, matérialisme sy ny sisa rehetra izay iainantsika amin'ity taonjato fa raika amin'ny roapolo ity. Fa hotsika manao hoe ity epistily voalohany soratany Jaona ity dia noentina nanohitra nandrava nanitsy koa zany ny fiavahana kristiana manoloana ny gnostisisme. Ny gnostisisme na ny gnose avy amin'ny teny azahoana ny teny avy amin'ny teny gnose izay midika hoe fahalalana. Nandroso be io fiavahana io tary amin'ny taonjato fa aoriana kely naterahan'ny tompo na ny maromaro koa aoriana kely nijoroan'ny fiangonana noho ny filozofia grika. Ny filozofia grika tsinona tamin'ny andron'ny Paul zany dia tena nanome toerana mihitsy ny fahalalana na ny gnose savoir hotsika teo dia everina zany fa zao manao hoe ny fivavahana dia miainga amin'ny ataontsika hoe fahalalana. Tsy afaka ho tafiditra ao anatiny zany antsoina hoe fivavahana zany ny olona na finoana ny olona hoy ny taonjato voalohany gnostisisme zany raha tsy manam-pahalalana izy. Toy ny milaza manao hoe tsy manana anjara mihitsy amin'izany fivavahana zany ny sanatria ny donendrinendrina ara-pahalalana sanatria ny ivaiva ara-pahalalana fa amin'ny alalan'ny fahalalana no hidirana amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Satria ny antony dia mazava ho azy satria ny baiboly na tamin'ny fotoanandro dia soratra. Ary rehefa soratra dia tsy ny olona rehetra no afaka mamaky soratra. Izao mantsika efa mamaky teny voalohany dia afaka mamaky baiboly daholo ny akabeazany. Fa rehefa ohatra ka mahita olona ianao ka anankiray ao anatin'ny zato ihany no afaka mamaky ny soratra dia iny olona iny hiavaka. Ary dia amin'izay fotoan'izay lasa no heverina ho ilay soratra na ilay fahalalana no fifandraisana amin'Andriamanitra. Dia ny gnostisisme dia nanindry an'izay hoe
zay mahay manatsaina ihany no afaka mifandray amin'andriamanitra na amin'ny alalan'ny fahalalana sy ny fahazavana ny fandraisana amin'andriamanitra. Dia i Jaona ny manazava hoe tsy zany andriamanitra. Andriamanitra dia fitiavana. Izay mitoetra amin'andriamanitra dia mitoetra amin'ny fitiavana. Izay mitoetra amin'ny fitiavana no mitoetra amin'andriamanitra. Andriamanitra tsy fahalalana fotsiny izany. Fitiavan'andriamanitra. Rehefa ao aminao ny fitiavana dia mitoetra amin'andriamanitra ianao zany. Misy dikany reny teny kely izay hiverentsika ao maivany ireny fa nandrodana zavatra ngeza be tamin'ny fampianaran-diso. Raha ohatra ka amin'ny alalan'ny fahalalana fotsiny ihany no ampidinana ny olona ao anaty-fatsakan'andriamanitra dia very ny olona tsotsotra tsy ampy fahalalana. Fa ny tompo anao hoe tsy zany ho Jaona ny fitiavana no hamantarana. Tsy ny atotam-pahalalana be dehibe akory. Tsy hoe tsy ilaina ny fahalalana fa ny hoe tsy zay akory ny mahazanak'andriamanitra anao fa ny fitiavana. Ary tsy vitan'izany ihany fa manazava eto Jaona ny aminy ataontsika hoe maizina sy mazava. Ny ataontsika hoe ny fampianarana gnostika tamin'ny andron'ny Jaona dia nanazava fa ny olombelona dia pitika Andriamanitra, pitika fahazavana avy amin'Andriamanitra. Zany hoe ny fampianarana ny gnostisme dia ny hoe Andriamanitra dia mazava ngezabe anankiray dia nisy pitika mazava tamin'ny ala avy amin'iny ny olombelona. Zany hoe nanombinana sompom-pahazavana avy amin'Andriamanitra ny olombelona. Zay ny fampianarana gnostika. Dia nanazava Jaona fa tsy zay ka tsy zay ny olombelona, tsy fahazavana ny olombelona fa tsy fahazavana nanombinana avy amin'Andriamanitra. Fa ny olombelona dia Andriamanitra dia mazava. Ny olombelona na ny kristianina zany zay mandray an' Jesosy Tompo dia mandraiza ny fahazavan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny finoana an' Jesosy zany. Tsy hoe sombon'Andriamanitra akory ny olombelona, tsy hoe nanombinana akory Andriamanitra dia natao tonga olombelona, tsy zay loatra. Fa ny nanaovan'Andriamanitra ny olombelona dia izao tamin'ny alalan'ny asany tanany. Ary nampitoerin'Andriamanitra tao anatin'ny olombelona ny fanahiny. Amin'ny alalan'ny finoan'ny olona an' Jesosy no nahatonga ny olona hanana ny fahazavan'Andriamanitra. Tsy sombon'Andriamanitra akory ny olombelona fa tena endrika Andriamanitra, ary lay Andriamanitra manontolo mihitsy no manaiky onina ao amin'ny olombelona. Lay Andriamanitra manontolo amin'ny alalan'ny fanahiny no manaiky onina ao anatin'ity olombelona mpanota ity hoy Jaona. Dia nandininy fa ao amin'io zay Jaona voalohany toko fa mpiaratanantsika io ry afaka koa dia nandininy fa 7 no entina mampahirintsika. Raha miaiky ny fahotantsika isika dia mahatoky sy marin'Andriamanitra ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Raha miaiky ny fahotantsika isika dia mahatoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika ka manadio antsika. Fiaikekeloka mahatonga famelan-keloka miteraka fanadiovana. Inona dika zany ry afaka malala? Aikay azavainy Jaona tsara amintsika eto fa aty amiko ny olana fa tsy any amin'Andriamanitra. Zany hoe manomboka eo amin'ny fiaikekeloka ny famelan-keloka. Raha miaiky ny fahotantsika isika. Inona dika dia miaiky? Za zany dia manaiky, isika zany dia manaiky, enao zany dia manaiky fa mpanota. Manaiky fa tsy tanteraka. Raha manaiky zany ianao natrehan'Andriamanitra fa tsy manamary-tena. Satria tamin'ny andron'ny Jaona dia nisy olona nieritreritra manao hoe rehefa kristianina ange dia efa tsy nanota tsony, efa tsy mpanota tsony rehefa kristianina. Rehefa navaozin'ny tompo dia efa tsy mpanota tsony. Fa hoy Jaona manao hoe tena mamita tena ianao raha milaza manao hoe tsy manota zany. Ny dika zany dia izao, ny fivavahana kristianina dia manomboka eo amin'ny ataontsika hoe
fivavahana fibebahana. Ny fivavahana kristianina dia fivavahana mitaona ny olona hibebaka, mitaona ny olona hanaiky fa nanota. Nanota tamin'Andriamanitra, nanota tamin'ny zavaboarin'Andriamanitra, nanota tamin'ny olombelona. Miaiky vadiso. Ny amin'izao andro antsika zao raha vako malala dia zao isan'ny tena sarotra dia sarotra dia sarotra ny mampanaiky olona vadiso izy. Tena isan'ny sarotra mihitsy. Noho ny fampianarana, noho ny ataontsika hoe ny toe-tsainy zao tontolo zao dia sarotra amin'ny olona mihitsy ny miaiky vadiso. Na dia vadiso azy izy. Mafy amin'ny olona kehitriny mihitsy zany miaiky hoe za diso teo anatrehanao Andriamanitra. Heverin'ny olona fa faharesena ny fanekenao diso. Azao tadiaviny amin'ny fomba rehetra izay hanamarinany ny tenany. Na dia hanamelohana n'Andriamanitra aza sanatria vitan'ny olombelona ny tsara ny sitrapon'Andriamanitra sy ny tenin'Andriamanitra mba hanamarinany ny tenany. Na io baiboly io aza dia vitan'ny olona no miteny hoe fangamo io ihany ny marina mba hanamarinany ny tenany sy ny fahadalana. Hitantsika isan'andro zany. Hitantsika isan'andro amin'ny fiainana isan'andro fa zao hamarin'ny olona mandrakariva amin'ny fomba rehetra ny fahadalana. Ary na dia izay heverina ho marina nandritra ny 2,000 taona na 5,000 taona aza dia vitan'ny olona miteny tsy marina toy. Efa tsy zany intsony zao. Efa mivoatra, efa mivoatra. Efa zava-baovao zao efa mivoatra zao, mivoatra ho aiza nefa. Mezakazaka ho aiza nefa. Inona ny ataon'ilay olombelona hoe fivoarana? Inona ny ataony fiainana fahafatesana? John dia manazava manao hoe manomboka amin'ny fiaikekeloka ny fiainana, ny fiadanana. Tsy mitoetra ao amin'ny fo tsy miaikeloko zany Andriamanitra. Ny fiaikekeloka dia midika fanetretena, fahavononana handray an'Andriamanitra. Ny fiaikekeloka dia toy ny fanokafana varavarana idiran'Andriamanitra. Ny dikany hoe za miaiky ny eloko Andriamanitra dia manokatra ny varavarana ianao. Mbola tsy tafiditra izy akory fa manokatra ny varavarana ianao. Andriamanitra tsy sanatria mpangalatra sy jiolahy ka hiditra ny terisetra. Hoy Jesosy manao hoe ny mpangalatra sy jiolahy mianika tambo fa ny mpiandry tsara miditra amin'ny vavahady. Hoy Jesosy mitsangana eo am-baravarana ka mandontona. Ny fiaikekeloka na ny fanekena ho mpanota, ho diso, ho tsy tanteraka dia fanekena hanokatra lay varavarana hoe midira tompo. Dia hoy ny filazan'i Jaona manao hoe rehefa voasokatra ao ary lay varavarana, miaikeloka ianao dia miditra Andriamanitra, miditra Jesosy. Ary rehefa miditra ao an-trano Jesosy tsy tonga hotompoina fa tonga mba hanompo. Aza mieritreritra manao hoe ianao ny ova kristianina, ianao mibebaka dia ny mahamaika an'Andriamanitra hampiasanao. Tsy zany driavako, tsy zany mihitsy. Be dia be ny olona azo an'Andriamanitra hampiasaina. Amponga aza nampitenenin'Andriamanitra, vato aza nytenenin'i Jesosy afaka miantsoantsoko. Noho zany tsy ny hampiasanao voalohany ny mahamaika an'Andriamanitra fa ny hanamboatranao ho azo ampiasaina. Tsy azo ampiasaina zany ny olona raha tsy mbola mibebaka izy. Mpanimba zavatra ny olona mezakazaka manao ny asan'Andriamanitra nefa tsy mibebaka. Fa ny olona mibebaka dia amboarin'Andriamanitra mba ho azo ny ampiasaina rehefa avy eo. Jereo tsara Paoly, mibebaka Paoly, mbola lalana manahoana moa ny diavin'i Paoly.
mbola jambo Paoly tsy nahity Paoly nytantaniny Paoly natao batisy be dehibe no natao tamin'ny Paoly zay izy vo azo nampiasaina. Misy ny olona raha vantany vao mibebaka an'io manodidina azy rehetra tsaray, ianona tsy mibebaka, ianona diso, ianona diso, ianona zany tena tsara, tsy ry avako malalo manana fanetretena everiny fa izy reriny nahiratra fa ny olona nikipy avokoa. Raha vo izy vo avy niala avy any amin'ny maizina nakany amin'ny fahazavana izy mbola mitsirepirepy angenao, mbola jambeny ianao, ary rehefa jambeny ianao mety tsy hitanao akory manodidina anao, ianao mbola zaza vao amin'ny finoana. Ary rehefa vo avy nandray ny tompo izy tsarainy daholo, na dia ny fiangonana misy azy nandray tsarainy, raha aza ndray aman-dreny niteraka azy tsarainy. Ohatrany tsy nety le anina tamin'ny anina iny, manana fanetretena, meteza aloha tezain'Andriamanitra. Io le tenen'ny Paoly amin'ny Timoty manao hoe zaza vao amin'ny finoana. Misy dinga ampiainana ry havako malala na dia ny finoana aza. Fantatra itsika raha vao avy mandray ny tompo an'io, aizany misy zaza vao teraka tonga dia mena tsara maso. Fa misy ronom-panahy ny apôstôly Paoly, misy ny abidi-piainana, misy mandeha tsikelikely na dia ara-panahy aza, misy ny fitomboana, tsy tonga dia tonga amin'ny ohatry ny lehilahy lehibe amin'ny finoana ho Paoly, fa mandeha tsikelikely. Fantatra ny hitantsika dia zao, raha vo avy mibebaka dia maika ho ampiasaina, zazany zao dia zao dia zazany tsara ry havako ny ampiasain'ny tompo. Fa zao raha ohatra ka mbola manefy anao ny tompo, mbola mitaiza anao ny tompo, mbola manadio anao mihitsy ny tompo eo dia manana fa ho ampiasainy ihany ianao, ho ampiasainy ho fanaka voafidy. Dia avako malalo ho itsika manao hoe raha miaiky ny fahotantsika isika dia mahatoky sy marina ny tompo ka mamela ny fahotantsika. Miditra ao an-trano izy, inona le hoe mahatoky sy marina ka mamela ny fahotantsika, tonga izy mandamina. Rehefa tonga amin'ny fiainanao izy dia mandamina an'io aloha eritrereto hoe ao anatin'ilay trano nivoaina le varavarana korotana, tsisy ohatr'izany ao anatin'ilay trano, korotana. Asa latabatra tsy mipetraka amin'ny toerana, ny sezaka tsy mipetraka amin'ny toerana, ny vilany tsy mipetraka amin'ny toerana, sanatria. Dia ho itsika manao hoe tonga ao aloha Andriamanitra mandamina an'io. Rehefa mibebaka ianao, miditra ao aminao ny tompo dia mandamina ny fiainanao aloha izy. Tsy mainka avy hatrany dia ampiasanao izy ka. Mandamina n'ilay korotam-panahinao izy, mandamina n'ilay tebotebonao izy, mandamina n'ilay ahiahinao izy. Alaminy tsara io aloha. Aza tonoana fa ny fanahin'Andriamanitra dia tompon'ny filaminana, dia alaminy tsara ho fiainanao io. Omeny fahatony-tsaina, omeny fiedanam-po, omeny ekilibra tsara, tony tsara, mijoro tsara, milamina tsara le fiainana. Ataon'Andriamanitra ahoana ny apiditra vahiny, ataonao ahoana ny apiditra vahiny ao anatina trano mikorotana, ataon'Andriamanitra ahoana no ampiasanao nefa ny fiainanao aza mbola mikorotana, dia amboarin'Andriamanitra tsara. Dia hoy Jaona manao hoe dia mahatoky sy marina izy ka mamela ary manadio antsika. Eo ny tapany farany, diovina amin'izay ary. Diovina ho hitaneny velany fa madio. Rehefa miteny hoe manadio dia tsy anatiny ihany iny. Alamin'Andriamanitra zany eo amin'ny fiainanao manokanao, alamin'Andriamanitra ny fifandraisanao amin'ny hafanao, amen'Andriamanitra fahatony-tsaina ianao le olona mora tezi-davy iny, dia iny fa lasa olona mora mpitondra fifaliana. Ianao le olona mora sosotra, olona mora miakatra feo, olona tsy mba mahay mijery miabo positif fa negatif foana amin'ny fiainan'ny olona. Ianao le olona tsy mba afaka nijery ny fahatsakan'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra fa mahita ratsy mihiba foana noho ny fahotana. Ianao le tsy mba mahita tsara mihitsy amin'ny olona fa ny ratsy amin'ny olona foana no hitanao. Zany rehetra dia amboarin'Andriamanitra. Amboarin'Andriamanitra satria irahin'Andriamanitra izay mpirovan'Andriamanitra zavatra nefa ianao rehefa aveo ange irahiny ijoro vavolombelona. Raha olona irahiny ijoro vavolombelona nefa tsy mahita afa-tsy ny ratsy, atao ahoana atao Andriamanitra ahoana nampiasa an'izany? Andriamanitra manao ny zavatra rehetra ho tsara, dia ny zavatra hitan'ny masonao zany ratsy daholo, na zava-boary na olona na mpiarabelona na tsy zany ka. Solomaso hafa mihitsy rapetraka Andriamanitra eo amin'ny masonao.
zay nefa tsy vita raha tsy mibebaka ianao na ny marimarina kokoa zay nefa raisina rehefa mibebaka ianao zay nefa raisina rehefa miakelika ianao de diovin'andriamanitra ary rehefa madio de ampiasaina am'izay zay ny tenen'ny Jaona amin'io ampiaratanantsika io manao hoe ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra de lasa azo ampiasaina de afaka malalo rehefa azo ampiasaina ianao de zao inona ny dikany azo ampiasaina tsy le tsara iny fiarakodia eny ampelantananao iny na iny telefona eny ampelantananao iny azo ampiasaina fi telefona io raha tsy ny chargeny raha tsy natao daholo ny application ahafahana mampiasa azy raha telefona tsy misy bateria tsy azo ampiasaina ka raha telefona tsy misy application tsy azo ampiasaina ka de ohatr'izay koa ianao ry avako malala chargeny ianao ohatra ny bateriana telefona io atao inony zany omenanao zay ilainao ara-panahy sakafo fitafiana zay mahainao anao omenanao zany faza matahotra omenanao ny application omenanao zany le inona le fahalalana fahanao mandresy lahatra omenanao ny fahendrena fahanao mifandray aman'olona omenanao ny zavatra hoentinao miasa ny fitaovana hoentinao miasa zay le application na o fiarakodia zany ataonao hoana ny mitondra automobile raha tsisy lasantsy afaka malala no zany aza maika ny asa raha tsy efa mibebaka ary raha ohatra ka alohan'ny esanao de mibeba rehefa ndray rotsaka ianao hiasa androany de mibeba ho azo ampiasaina tsara rehefa mibebaka ianao mandeha tsara na bateria na application na inona tsisy virus miditra ntsony etam-pamagnana ny avako malala inona ny tianjaona teneniny zava-dehibe ny fekekisika eloka zava-dehibe ny fandraisantsika ny famelan-keloka tolotontombo atsika de tsy mba miazona fahatezerana amintsika zany Andriamanitra maika te ampiasanao izy fa zao te amelanao eloka aloha izy te anefenao izy te hitaizanao izy te anitsy anao izy ho masina ho tsara ho mendrika ny fitaovana voakarakara-ny tompo ry avako malala no azo ampiasaina te hikarakaranao ange io Jesosy anao io te hiditra ao aminao izy de te hanandamina izy de te hamboatra izy de te hameno zay rehetra fahafenom-piainana mahasambatra anao izy de avy eo te haniraka anao vavolombelona izy ndao arao zao tenin'ny Jaona apôstôly zao manao hoe raha miaiky ny fahotantsika isika de mahatoky sy marina ny tompo ka mamela ny fahotantsika sy manadio atsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra ivavaka sika tompo te hikarakara anay ianao te hanadio anay ianao te hanamboatra ny fiainanay ho feno fifaliana ianao te hampiasa anay ho feno voninahitra ao ianao ary indrindra te hitondra anay ao amin'ny fiainana feno fitahiana isan'andro ianao ny fahotanay anefa no hevitra mampisaraka anay aminao ny fiheverantenanay ho marina sy tsara indrindra tsy mila anao akory aza no hevitra mampisaraka anay aminao tompo misaotra anao zay no ny amin'ny teninao nampitondrainao any Jaona fa raha miaiky ny fahotanay zahay de mahatoky anao ka mamela ny fahotanay tompo herinandro vaovao anio raha misy zavatra tiana indrindra tompo de ny amakivaky ity herinandro vaovao ty miaraka aminao ko raha misy zavatra tompo mampalahelo anao zokinay mampalahelo anao fanahinao aty anatinay de mamelany elokay Andriamanitra fa terizy kosa zahay hitoetra mandrakariva aminao meteza namboatra ny fiainanay meteza andamina ny fiainanay mamakivaky ity herinandro ty indray ho feno fifaliana zahay ary ho feno ny fanoloran-tena mba ho azonao ampiasaina ho vavolombelonao tompo mametraka ity herinandro vao ty ambany fahasoavanao azy zahay tahio ny zanakay tahio ny asanay tahio ny fikasanay ary tahio izay hikelezana iaina mahatoky sy marina ianao ka mamela ny fahotanay noho Jesosy zanakao
dia sa manatona anao zahay ary mampandroso anao mitoera ato am-pona i Jesosy amen.